sehatra miroborobo ny fiarina ara-pambolena ankehitriny. Izany indrindra no antony ampiasana fitaovana manaraka amin'ny fentreresa-pirenena no sady mahomby izay vokarin'ny orinasa AGRIVET. Tany mirefy 1 hektara sasany no asaintsika eto miaraka amin'ny tracteur FARMTRAC 6050 sy ny kojakoja miaraka aminy. Ity FARMTRAC 50 chevaux ity no nosafidiana satria modely vaovao no anisan'ireo matanjaka amin'ireo karazana tracteur FARMTRAC izay Tsinjarain'ny AGRIVET. Akoatra ny tanjany dia asongadiny tokoa ny fitsitsin'ity tracteur ity solika. Marihana fa gazoil no ampiasaina aminy. 4 litatra no arotsaka entina iasa ity tany ity. Ary hojerentsika eto hoe ampiasa tsy izany. Mora ampiasaina na entina ihany koa izy noho ny fahalefahany direction. Akoatra izay mora ampidirina ny vitesy sady misaraka ny 4x4 sy ny 4x2. Eo ihany koa ny embrayage izay malefaka dia malefaka. Mety amin'ny karazana accessoire maro isan-karazany ny tracteur FARMTRAC ka ny charia soc réversible no angadiny songaina hiasana ny tany. Ohatran'izao hitantsika izao rehefa eo am-perinasa ny tracteur ary toy izao rehefa voasa ny tany. Hitantsika eto ihany koa hoe aiza ho aiza ny abetsaka ny gazoil lalany mihoatra ny tamin'ny voalohany. Amin'izao fotoan'izao dia mahafinaritra mampiasa ny tracteur amin'ny FARMTRAC satria ankehitriny nefa tracteur ny asako azy 10 ora ihany dia vita. Izy ity nefa tena mahafapo anahy hatramin'izao satria mahomby kokoa mampiasa azy sady mafy izy no mitsitsy ary vetivety dia vita ny asa. Herintaona izay no nampiasako azy mbola tsy ahitana olana mihitsy. Mila karakaraina fotsiny izy mba hampateza azy. Vita avy any ny tracteur FARMTRAC. Misy karazany maro, 30 chevaux hatramin'ny 90 chevaux, 4x4 na double pont, moteur diesel ary tena mitsitsy. Raha toa ka mividy tracteur FARMTRAC ianao dia mahazo garantie herintaona. Misy ihany koa ny service après-vente toy ny fanamboarana raha sendra misy simba ary ampiofana ianao amin'ny fomba fitondrana azy sy fampiasana azy. Kotongava mitsidika ny showroom ety Alarobia fa misy ny pièces-nireo sy kojakoja izay ilaina rehetra ato. Tracteur FARMTRAC, Matanjaka, Mafy ary Aingam-piasa. Efa voapirofo ary zao fa azo antoka ny fampiasana ny tracteur FARMTRAC 6050 ka afaka mitarika ny famokaram-pianakaviana ho lasa mantianina. Raha mahaliana anao ny tracteur FARMTRAC dia tongava mitsidika ny showroom eny Alarobia fa misy manam-pahaizana manokana afaka mandray anao ao.